Nisokatra androany maraina tany Addis Abeba ny vohitra Ethiopia ny fivoriana ara-potoana fa 20 ny vondrona afrikanina, fivoriana izay iompany indrindra amin'ny fampivoarana ny tanora izay tsapan'ireo filoham-pirenena sy lehibe mpanjakana fa antoky ny ho avy ny kontinanta afrikanina. Nandritra ireo lahaten'ny fanomezana tao anatin'ny lanonam-panokafana dia anisan'ny vohitra ny resaka fitoniana sy fandriampahalemana ary ny fametrahana ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny vina 13 na ny agenda 2063 vina izay tokony fanandrify amin'ny tanjony fampandrosoana maharitra hoy Andriamatoa Guterres Antonio, sekretera jeneraly vaovao ny firenena mikamana. Ny fanomezan-danja ny tanora io no zava-dehibe ny songadina tao anatin'ity fivoriana fa 20 ny vondrona afrikana izay misokatra eto Addis Abeba androany maraina ity dia ho an'ny rafitra manokana dia anisan'ny zava-dehibe hodiniana ao anatin'ity fivoriana ity ny fidirany Maroka ao anatin' izay hoe vondrona afrikana izay ny fiverenana tao aorinan'ny nandozany an'izay vondrona izay tamin'ny taona 1770. Ao ihany koa ny fifidianana ny izay ho filohan'ny komisiona vondrona afrikana izay isolo Andramatoa Dlamini Zuma. Ho an'ny Madagasikara manokana dia anandanja izay ity fivoriana ity satria eto no mariparitana ny paikady fampandrosoana rehetrarehetra hoentin'ny Afrika iray manontolo ampandroso an'ity kontinanta afrikanina ity ary anisan'ny voaresaka koa tamin'ity androany ity izany ny raharahan'ny Palestina sy Israely ary ihany koa ny fifandraisan'ny vondrona afrikanina amin'ny indrindrandrindra kontinanta afrikanina amin'ny firenena globalina izay mitaky hatrany ny sorana ireo atao hoe fanakatsakanana entiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mbola ao anatin'ny fifandraisan-dahatra ireo filoham-pirenena 450 avy aty amin'ny kontinanta afrikanina izay andinika ihany koa ireo teboka lehibe anatanterahana ny vina ny fampandrosoana aty Afrika ary indrindra ny fametrahana ny fanavaozana ao anatin'ny vondrona afrikanina.